anapaka ampotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka sika misaotranao zay raha eo noho ny am'ty oras fotoany ity zay azonao mizara aminay ny mamindrina de niteninao zay manoatra noho ny tantely atao maro zany. Zahoana indray fa niteninao de ainao an'izay mahazo azy a tondra fahasalamana ny nofo rehetra. Oka aminay rehetra mifafy no mifanana masina Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro zoma 5 Jona 2024 ity zay akatoky ny fetim-pirenena de ny filazantsara matitoko 17 andininy 12 matitoko 17 andininy 12 vakito zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no petrahan'ny mpanokadalàna sy ny fariseo. Ko amin'izany izy rehetra lazainy dia ataovy ka tanemo fa aza manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny mame entana sady mavesaka no sarotra entina izy ka maningina izany eo amin'ny zokiny olona nefa ny tenany tsy mety manitsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray azy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavety ny soritra vary. Ary tia ny fiterana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny arabainy olona eny an-tsena ary ny ataony olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo fa raha ihany ny mpampianatra anareo ary anareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza amin'olona ety an-tany no rainareo fa raha ihany no rainareo dia zay anan-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika anareo fa raha ihany mpitarika anareo dia Kristy fa zay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Fa zay manandra tena no ety ary zay manety tena no asandatra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fianarana lehibe gavana no apetraka Jesosy eto amin'ity filazantsara ary matitoko 17 andininy 12 ity ary ahotsika ery amin'ny andininy 7 zany. Aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Andininy 7 eto amin'ny toko 17 ity andininy 7 tapany faharoa farany sy ny famaranana zany tapany faharoa zany. Aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Raha malala riavana ny toerana misy ny fariseo sy ny mpanokadalàna. Ny fariseo sy mpanokadalàna dia olona manampahaizana manokana makasika ny soratra masina. Azo lazaina fa zay no lazaina azy hoe mipetraka eo amin'ny toerany Mosesy. Mosesy riavana no azo lazaina fa loharanony nazonany soratra masina dia ny testameta taloha. Ny fotoatan'ny testameta taloha mantsy dia ny boky lalàna dia ny boky 5 voalohany Genesisy hatramin'ny Deutéronomie. Vokatra zany dia tena nigoizana tamin'ny fahaizana soratra masina rehetra fariseo sy mpanokadalàna eto. Ny indrikela nefa dia miteny zany soratra masina sy manambara zany soratra masina zany izy fa eo amin'ny fankatavana sy ny fanatanterahana kosa dia tsy zany ny fiainan'izy reto satria raha lazainy eto dia olona tia seseo tia derain'ny olona ary ny azy ny mamaky azy dia ny tenany fa tsy ny tenin'Andriamanitra zay rezarainy sy ampianariny. Vokatra zany rehetra zany dia nanafatafatra Jesosy hoe aza manao ny fanaony teny ihany izy fa tsy manatanteraka ny asany. Miavana zany rahateo no efa nambaran'i Jesosy ilay maka hoe makasika ny Jiosy ty fireneny ity manaja amin'olona fa ny fony kosa manalavitra manao hoe tompotopoko nefa amin'ny ataony mandahan'Andriamanitra. Miavana sanatria tahaka izany koa ny fiainan'ny kristianina ankehitriny fiangonana feno dia feno nefa ny zava-misy any anaty fiarahamonina
manjaka ny fahalovana, manjaka ny tsy fahamarinana, manjaka tolo izava rahatrehetrarehetra io. Aiza ny fahazava sy ny mahafanasina sy mahafahazavana anao sy mahafanasina tsikatsika ihany. Mila mijoro sika amin'ny tenin'Andriamanitra efa azontsika, mila ampiaritsika amin'ny fiainana andavanandrotsika ka ho hitan'ny olona fa epistily velon'i Kristy vakian'ny olona rehetra zasanao amin'ny atao rehetra. Koa aza mba manao ny fanaony farisesym-panoran-talàna. Manambara ny tenin'Andriamanitra izy fa amin'ny ataony mandahan'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity ampianarana koa tsika ny fiteny fa tsy sesy ohatra reto farisesym-panoran-talàna reto, ty fiterana eo aloha ny filakiterana ataony geza de geza, somotra viaviny nataony lava da lava, tiana mara amin'izany misy mihitsy izy tena mpanompon'Andriamanitra nefa amin'ilay zavatra ataony sy ny fietsiny dia ty fisesehoana fotsiny izy tena nafatravatra Jesosy hoe zay lehibe aminareo eo ka mpanompon'izy rehetra. Jesosy Kristy teo moa efa tonga toeran-tentsika dia seho ho mpanompo izy, nanaiky nanahaka sa ny tokony trym-pianana mihitsy izy. Fianarana ao izy nazaiko anareo dia nataoko taminareo dia mifanao za tokonareo ka zay manatra tena no etra ary zay manindry tena manitsy tena no asambana. Ao amin'ity andro an'ity ampianarana soratra masina amin'ny alalan'i Jesosy tsika mba ho feno fanendretena amin'ny ataontsika rehetra satria zay lehibe dia mikarakara ny kely. Ho tahaka izany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavan'i Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Dera sy misaotra anao zay raha eo fa tsy hahavelanao hanao ny fanaon'izao tontolo izao zay ty seseo poerapoera ary indrindrindra tsy manaraka ny teninao akory nefa manambara ny teninao. Lasa fisesehoana fotsiny zavatra atao rehetra. Aza avinao amin'izany zay kristianina ankehitriny fa avereno amin'ny tena fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao zay dia ny manitry tena indrindra koa feno fankatavanao amin'ny ataony rehetra fa tsy ny ataonay dia tena fandavana anao. Oka ao aminay tompo ny fotorotoro sy foanjakan'ny teninao ary seho amin'ny ataonay rehetra fa fianaranao amin'ny tokoa zay amin'ny fanatanterana ny sitraponao manomboka amin'ny tenanay tsiray avy zay mino zay teny zao ane zany sy amin'ny ankonanay sy amin'ny fiangonana misy anay tsiray avy. Tovoninahitra ao ane ny fahavelomanay amin'ny vavolombelona matokotoko zay na amin'ny tenina miasa ka tsy tianay nangatsy ny naranao. Dia sitraka ny ary hivavaka aveo rainay zay nandanitra masina ny naranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny nandanitra. Mino an'iny anina sahazo anay ary mamelany enokay tahaka namelanay zay nomboka taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zotrotrano tononona amin'ny ray zanaka ary fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany tsodrano izany ary fitiavana. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka goka rovany avokoa ny fananareo sy ny teninareo ary ny anareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy amintsika matoky izay miantso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.